Mitady mafy ny lalana makany amin'ny fiadanana ve ianao io? Saotra ho an'Andriamanitra ary dia fifaliana ny fampiarabana indray amin'izao fotoana irantsika izao, sarobidy izao fotoana izao. Dia isaorana ny fankasitrahanao ihany koa ny fanarahanao an'izao fandaharana izao. Ao anatin'ny tontolo-kevitra isika manao hoe Jesosy Kristy sy ny fivavahana bodista. Dia ahoana izany no iainana an'izany ao anatina fampitahana? Toy izantsika ihany aloha fa i Bouddha dia nampianatra mahakasika an'ilay teny izay mety henontsika ombenombeny dia ilay hoe nirvana. Inona moa ny nirvana? Io ilay hoe fahazavan-tsaina faratampony. Rehefa mahatakatra an'io izany ny olona hozy izany dia tena efa tonga ao anatina fiadanana araka ny fiheverana azy. Fa ahoana ny fomba ahazoana ny nirvana dia hoe miantehitra amin'ny tena sy miezaka atao amin'ny tena manokana tarihan'ilay hoe lalana ambony anankivalo. Inona avy ireo lalana ambony anankivalo ireo? Ny fahatakaran-javatra, ny fikasana, ny fiteny, ny asa, ny fomba fiaina, ny fomba fisainana ary ny fifantohana. Ary ireo rehetra ireo izany dia araka ny tokony ho izy daholo nanaovana azy ireo. Izany ilay hoe lalana ambony valo. Dia inona ny atao anatin'izay izany? Ny tena izany ny tena miezaka amin'ny herin'ny tena iray manontolo hoe tena tsy maintsy tratrako izany. Ary ny olana ao anatin'izay nefa izao mahatsiaro mavesatra ilay olona hoe tena be dia be izany zavatra takiana izany ka ohatra ny tsy vitan'ilay vatana ilay izy. Kanefa izay izany no ny heverin'ny Bouddha fa ahazoana fiadanana. Fa manahoana ny an'i Kristy? Raha Jesosy Kristy kosa no resahantsika dia izao, mifanohitra amin'izay ny fomba fiasan'ny filazantsara izay nentiny. Satria ny famonjenantsika, ny fananantsika fiadanana dia tsy avy amin'ny alalan'ny ezaka maina na ezaka mafy ataon'ny tenantsika. Fotsiny, tadidinao ilay hoe Efesiana 4:7 dia hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy avy amin'ny asa hozy izy fa ndreo misy mirehare hoe izaho mahavita an'ilay izy. Tsy misy mahavita ny mandeha makany amin'ny fiadanana isika. Ary izay indrindra no anamafisany fa ny ataontsika aza dia hoe samy efa mpanoty isika rehetra. Romanina 7:17 tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, ratsy isika. Andeha isika hiala amin'ny faharatsiana nefa amin'ny ezaka maina ataon'ny tena ve? Tsy araka an'izay natoron'ny Bouddha hoe tena miady mafy mihitsy ny tena mba ho tonga amin'ny fiadanana. Fa izao no lazain'i Kristy, Matthieu 4:7-20 izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatra entana fa izaho izy no hanomenareo fitsaharana. Dia entony zioka kosa izy ka mianara amiko Kristy fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mbola ampian'i Kristy ary izany hoe mora ny zioka kosa izy ary maivana ny entako. Tsy manome zioga mavesatra Kristy izany tahaka ny nataon'ny Bouddha hoe tena mitolona mafy mihitsy ianao, manao concentration tena enjana be dia manao méditation tanteraka, esorina ny ao an-tsaina izay vao mety ho tonga amin'izany. Fa ny tenin'i Kristy dia milaza fa zioga aza no entana, saingy zioga maivana amin'ny fahalemem-panahin'i Kristy. Tsy mamela antsika ho rery izany Kristy, manome antsika fiadanana izy. Ary ny fiadanana izay omeny antsika dia tsy hoe rehefa mankatoy tsika dia izay vao hiadana. Fa izao fototry ny fiainana ara-panahy ilay fiadanana fa tsy hoe iny ny tanjona. Hoe andeha hitandrina be an'izay tenenin'i Kristy mba hiadana. Fa eo mihitsy ny fotony. Izao no lazain'i Kristy hozy izy fiadanako no omeko anareo. Dia enoy tsara ange ty vaky teny ity hozy izy hoe ny boky anankiray ny Dio Kristy nangalana azy hoe fiadanam-po no ilainao. Izany hoe famelan'Andriamanitra ny elokao sy fihavanana aminy ary fitiavanao am-po. Izay ny ilainao. Tahaka an'ilay lehilahy marary ny paralysisa io izay ny ilainy. Vola aman-karena tsy mahavidy an'izany. Fahaizana ihany koa tsy mahazo an'izany. Fahendrena tsy mahatakatra azy. Ary tsy mahazo manantena velively ny ahazo an'izany ianao raha amin'ny herin'ny tenanao fotsiny. Fa izao Andriamanitra mety manome azo anao maimaim-poana, tsy ambola na amin'ny karena. Azonao izany fiadanana izany raha mety manatsotra ny tananao
handray an'izany fiadanana izany ianao. Izay ihany ny asena ataonao. Andao isika hanao an'izany. Izay ny lalina mankany amin'ny fiadanana, raiso ny atolotry Kristy, mankanesy eo amin'ny Kristy. Entsika mbavaka izany. Tompo Andriamanitra misaotra indrindra noho ny amin'ny fahasoavanao. Fa raha mitady fiadanana izahay dia ao amin'ny Kristy no azona azy, manatona ny Kristy, mankeo amin'ny Kristy, mitondra entana mavesatra rehetra ary manaiky hitondra ny ziogan'ny Kristy izay maivana. Ampio izay hahatakatra an'izany amin'ny araka ny teninao ary hombanao hatrany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.